Envolez-vous avec Madagascar Airways dans le JT. Madagascar Airways, votre nouvelle référence en voyage. Bijouterie Santien, mi vite Flamène, Manul Chano, ni le JT. Le centre commercial Sandach en Boucharab, c'est la bonne adresse pour faire plaisir à toute la famille. Mitsakitsako chin-chin miaraka amin'ny le JT. Shell Super Extra, miaraka aminao ato amin'ny le JT. Shell Super Extra, lay solika mitondra anao lavitra kokoa. Tsara le stylo tsara ny paoziny ary misy karazany maro. Lexi, vao mandray ianao dia tia. Suivez le JT avec le nouveau format push de Tampico. Punch. Beautiful Coiffure Esthétique en Boucharab sera ravi de vous accueillir et de sublimer votre beauté. Le groupe immédiat Tchadana Passanmal vous propose 2 volets de formation. La formation professionnelle qualifiante, la formation universitaire. Le groupe immédiat Tchadana Passanmal vous présente Telma, Safitk numéro 1 Malagas, Manul Chawanao. Ankavanina no iarabananao tompoko lasy tompoko vavy amin'izao zoma fa 12 ny volana septambra izao antonga soa indray atao anatin'ny fotoanany fampalalam-baovao indreto ny lohateny izany. Milamina ny ao maro antsetra amin'izao fotoan'izao taorian'ny fandrobana ny foibeny distrika tany antoerana izay nitranga afaka maly. Fotodrafitrasa rososina kosa no indray notokana ny filoam-pirenena Eranjanarymampianina tany amin'ny faritra Boeny tamin'ny ety an'Iwity. Ny fampiakarana ny tany fampiasana ireo fomba fandrindrana ny fiainam-pianakaviana ho 500 isanjato no tanjona anisan'ny tapaka izany tao anatin'ny fehi-kevitra izay nivoaka tamin'ny ety androany ety. Lasa arivo ariary kosa ny abatsena takin'ny komina amin'ireo mpivarotra eto Andrenivohitra amin'izao fotoan'izao. Ny atao hoe couche d'ozone izay indray no nantaniana ireo sendratsika tao anatin'ny Oianao. Ao anatin'ny diary any amin'ny tapany faharoa kosa dia isy ny fotoan-dehibe izay andrasan'ireo mpankafy rapy tamin'ny endriny tany Ampiandohana. Ampifaliana no hididina ny tokatrantsika tsirairay avy amin'izao takariva izao asainam-panajana ihany koa isika anaraka ny fotoana ny fampalalam-baovao hatramin'ny farany. Ditenako si Sonia Andrenjina no hanolotra izany aminao ao amin'ny tapany faharoa kosa no andraisantsika ny vahintsika ao anatin'ny masolavitra mivadika alahiny. Taoriny saorovoro izay niseho tany maroantsetra ny alarobia teo dia niverina milamiratsy ny any an-tanàna amin'izao fotoana izao. Ny alakamisy teo no natanteraka fidinana tany ifotony ny mpanao gazetintsika ary nanao izao tatitra izao. Verina milamina ny any maroantsetra hatreto taoriny korontana niseho ny alarobia teo rehefa nivorona nolona ny bureau ny komissariat police tany antoerana ny Andian'olona izay nitaky ny famotsorana ny Rodrigue Mavita izay nohainoana no ny raharaha famoahana chèque tsy misy antoka na ilay chèque sans provision. Raha tsy ivona dia rehefa nitaky ny famotsoran'ilay mpandraraha izy ireo dia nitaky ny amoahana ny antotantaratasy rehetra mikasika ilay raharaha ihany koa tsy nanaiky izany anefa ny polisy ka ny bureau ny district no voaroba sy ny potipotehiny. Nzana fandriam-palema ny ireo mpitandro ny filaminana ary nametraka ny couvre-feu ny préfet ny Fianao Riva Atsinanana mba hitazomana izay fandriam-palema an'izay. Tsy azo ekena na ovena ka isy izany procédé ataonay hitadiavana izy moa le navaman'ny raha mba tsy verimberena satria zahay reto zany mahatsapa fa tsy vahoaka no manao izy fa antokotokon'olo no manao le raha miverimbery. Misy ny fepetra hentitra izay ho raisina manoloana izany hoy ny préfet hatreto dia olona telo no voasambotra ho nandray anjara tamin'izany hetsika fanakorontana izany olona izay nikaramaina manokana araka ny fanadihadiana ireo mpitandro ny filaminana hatrany. Asika sao dia varim-bariana ataon'le olo mpanambola sasasasany fitaovana
hoentina na arara politika na ho an'ny tombosoany manokana dia tsika zany lasa vaovao io zany no mba tiako tonga saigny ny vahoaka tsika sambotona amin'ny zavatra ohatran'ireny mahakivikivy ihany hoe rehefa eritreritra tsika zao manana bureau-ny district dia mba zavatra hafa ndraiky no eritrerety hôpitaly manara-peny to dia ilalagna tsy vita io iverigna amboatra bureau-ny district ndraiky koa mbola voatazana hatrany aloha ny fepetra fametrahana couvre-feu mandrapivery ny filaminana tanteraka tsy ahivina fahetsika nataon'ny olona tahaka izao hatrany no efa navoarobany tribonaly tao Maroantsetra tamin'ny volana martsa teo. Niverenana kosa ny fototry ny disadisa sy ny korontana tany Maroantsetra niaona tamin'ny mpisolovavany olona izay voakasiky ny le heloka amin'ilay fanatontana chèque sans provision izay anton'ny fitoriana niteraka ny fisamborana sy niteraka ireny savorovory reny isika olona tany Maroantsetra hatrany. Orinasa mpikirakira voly fanondrana tahaka ny jorofo sy ny lavanilina ny Doni ary anisan'ireo miroborobo raha ny amin'ny faritra Anarajorofo iny. Nifanaraka tamin'ny Rodrigue Mavita ny tompon'izany orinasa zany Eric Bessou araka ny fanazavan'ny mpisolovavany fanaraham-barotra ny amin'ny fanangonana vokatra lavanilina. Amin'izy io dia mazava tsara ny voalazan'ny contrat fa voatondra ardôla zao ny vidiny andraisana azy zao ny lanjany mifanaraka amin'izay zao ny qualité voatondro mazava ihany koa hoe manahoana ilay daty ilivrena le entana atao amin'ny orinasa. Tsy tontosa araka ny tokony ho izy nefa ny fanarahana ka voaterina merim-boly Rodrigue Mavita mahery ny 7valonjato tapitrisa ariary zany voly zany ary nanaiky tamin'ny alalan'ny taratasy ny hameriny izany lehibe ny tanàna teo aloha nanome toky tamin'ny seky misy marobola voatondro ity ka raha norotsaka izany dia tojo ilay olana. Natao ny versement tiany border de versement mazava tsara fitaony amin'ny banky niverina satria mazava ny antony moa zany dia hoe tsy ampy ny vola ao anatin'ny compteny zany no zany antony rehetra zany dia tsy maintsy natao ny fombafomba isan-karazany mikasika ny lalàna izay mahafeny seky na rahana zany ny tiako ambara ary ankehitriny efa eto ampelatananay ny certificat de non paiement indro seiko anareo koa ny original zay avy any amin'ny banque mihitsy izy ity. Tsy mba saika natao antoka ity nomeny ity na ilay hoe chèque de garantie satria narotsaka ny andro ny namezana azy ihany. Araka izany dia nanatanteraka ny dingana rehetra fanao rehefa sendra chèque sans provision izy ireo dia ny fitoriana ny anivon'ny polisy misahana toe-karena. Ny fitsarana no nanao intohany amin'ny fiainoana ilay nanao heloka ary izao nitohanany olona izao araka ny fanajadiana hatrany. Tsy pihako mihitsy vahoaka ny Maroantsetra no nikorotana teto fa ny mpiasany izay nampisotroana zava-mahamamo zany no nentina ny korotandrotana entina amoahana aloha voalohany indrindra ny tia mahavita Rodrigue satria tsy ahivina fa efa nosamboro ny mpitandro filaminana izy ho atao ankety irosoana amin'ny dingana izay tokony arahana no nitondra ny reto olona andihan'olona vitsivitsy reto izy amoaka azy. Ankehitriny dia miriaria ao Maroantsetra Rodrigue Mavita rehefa navozitra ny polisy izy andaniny tsy mbola misy hirika ny amin'ny famerenana ny volany kosa Eric Bessou izay nametraka ny fitoriana miandry ny fotoam-pitsarana izy ireo. Andrasana ny mety toyiny izay fanajadiana sy izay raharaha izay hafa lafim-baovava kosa indray dia foto-drafitrasa rososina no nitokana ny filohan'ny repoblika tao amin'ny renivohitriboe ny androany. Isan'izay foto-drafitrasa notokanan'izay tokoa ny sekoly ambaratonga fototra izay isany novatsian'ny UNICEF teo ihany koa ny ivotoerana fanofanana arakasa vaovao ary nandritra ny diany tany amin'ny faritriboeny ihany koa dia nizara kit scolaire sy tablette ho an'ireo mpianatra ny filoham-pirenena Rajaonarimampianina izany dia mba ahafahany ankizy miatrika ny taom-pianarana ampilaminana fa isany songadina tamin'ny lateny izay nataon'ny filoha Rajaonarimampianina ihany koa ny fitrandrana ny renindranony Facebook ho atao tohadrano mamatsy herinaratra mba ahafahana mama ny olan'ny fahatapahan-jiro lavareny izay mitranga any an-toerana amin'izao fotoana izao araka ny fanadiadiana izay nataon'ireo mpanao gazety ny Dwemina any Mahajanga.
fototra fitrasana sekoly miisa telo arivo no filana isa taona eto Madagasikara. Ny atsasamanila amin'izany dia hoan'ny ambaratonga fototra na primaire avokoa. Tamin'ny taona 2024 eny 2024 ity dia sekoly miisa 520 no ezaka vitan'ny fitondram-panjakana malagasy niaraka tamin'ireo mpiara-miombonantoka aminy ary ny fito amin'ny telopolo amin'izany dia naorina ato anatin'ny fari-pedidia mpampianarana eto amin'ny faritra Boeny. Androany no natolotra ny filoham-pirenena malagasy tamin'ny fomba ofisialy ny vahoakan'ny Mahajanga izany fototra afitrasa izany. Niaraka tamin'ny fanomezana kit scolaire ho an'ireo mpianatra malagasy miisa 103 sy ray hetsy mahery eto Boeny. Raha toa ka sekoly miisa 404 no efa nahazo ny anjarany teto Madagasikara. Fametrahana sy fanatirana ny fanamby avokoa izao rehetra izao ny filoham-pirenena. Iroso isika amin'ny fametrahana ireo fototra afitrasa fototra ho fampandrosoana ny Madagasikara miaraka. Anisan'ny anankiray ao anatin'ny fototra afitrasa fototra atao plasy tovovavy dia ny fanatsarana izay hoentsika amin'ny lafiny ara-tsosialy. Ary amin'ity androany ity dia porofontsika famosehatra ny fanabeazana dia sady hitondrantsika no azontsika hitondrana tena fampandrosoana. Mitodika aminareo izay rakizy, mitodika aminareo izay tanora, nefa indrindrindra mitodika aminareo reny mpianakaviana ny filoham-pirenena. Ianareo no avy ty firenena ty rakizy. Ianareo no ilay nanova ny toe-tsaina zay efa manahirana eto amin'ity firenena ity. Ianareo no tsy maintsy kolokoloana, ialana amin'izany kolikoly izany eto amin'ity firenena ity. Lohalarina tsy maintsy karakaraintsika ho hiatran'ny filoha ankoatran'ny fanabeazana ny fampivelarana ny tontolo ny arakasa sy ny fanofanana azy. Io indrindra no nahatonga ny filoham-pirenena nitondra fampitaovana anaovana fikarohana ka nanolorany ireto tablety miisa 500 ireto ho an'ireo tanora eo amin'ny sehatra io. Androany ihany koa mantsy no notokanana ilay foibe paritry ny fanofanana arakasa vaovao eto Mahajanga. Tsy nanadino ihany koa ny filohany tondra voandalana ho an'ny fedidin'ny commune ambonivohitry Mahajanga ka nazahoany ity farany ireto seza miisa 500 ireto. Tsy atao resaka fotsiny ny fampandrosoana eto Madagasikara ho hiatran'ny filoha fa araina asa. Atsoatso hoy izy dia amafisina kokoa ny fanampiana ireo tantsa satria any no tena misy ny fampandrosoana. Ho ampiana ihany koa ny eo amin'ny sehatry ny angovo ahafahan'ireo orinasa samihafa misokatra ka isany azo tombony amin'izany ny eto amin'ny faritra Boeny. Indrindra moa fa ny amin'ny fanokafana ilay orinasa mpamokatra simenitra efa natao fanamby hatramin'izay. Izay ampandroso ny firenena io hatrany no kinendro ho hiatran'ny ny filoham-pirenena malagasy izay nitondrany afatra mafonja ho an'ny vahoaka malagasy rehetra. Iteny tiako aminareo, ho tenenina aminareo, zanaka ho ianareo, efa ny vahoaka dia ray aman-dren'ny filoham-pirenena koa. Zao lazaiko aminareo, aza mety ho zarazarainy eo, aza mety ho rebireben'ny olona amin'ny tsao sy ny lainy sy ny tantara foronina maro samihafa. Fa jereo ny zavatra nataontsika, jereo ny fanamby izay nataontsika, betsaka nefa nataontsika, maro nefa andalana ireny, ny fiverenan'ny mpamatsy vola resam-pirenena dia anisan'ny fanotra anankiray hitondrantsika izay fampandrosoana. Arovo ny firaisan-kina, tandrovy ny fihavanana, indrindra ny fihavanam-pirenena, indrindra ny fihavanana eo aminareo amin'ny fiarahamonina. Aza mety ampiadiana ho ihany fa hoakany tomposoan'ny firenena ihany no jerenareo. Ijery lavitra isika hoy ny filoha ary tsinjono avy ametraka fototra afitrasa fototra ho an'ny vahoaka ho sitrahan'ny vahoaka. Namarana ny filohany dia teto Mahajanga androany moa ny fitsidian'ireo fokotany vitsivitsy teto an-toerana nisantaran'izany ny fijerevan'ny fototra afitrasa izay vita eny amin'ny village touristique ny Mahajanga. Avy eo nijery ny lalana izay mbola ho amboarina eny amin'ny fokotany Ambalavola miazo ny rond-point Tsararano ary teo ihany koa ny fijerevana ilay fototra afitrasa dia fanamboaran-dalana tao amin'ny fokotany Marvato Abattoir. Dia iny dia ny filoham-pirenena tany amin'ny faritry Boeny ihany koa no hoentsika isetona vitsivitsy ao anatin'ireto dokam-barotra ireto miverina eto indray afaka amin'ny dravitsy.
Tranao mbola miaraka aminay amin'izao fotoana izao hanohy ny fampalalam-baovao isika. Totosa tao anatin'ny efatrandro ny fivoriam-be nasionaly mikasika ny fandrindram-piterana isan'ny songadina nandritra ity fivoriam-be ity ny vokatsoa entin'ny fandrindrana ny fiainam-pianakaviana eo amin'ny sehatry ny arikarena vaobe ny fampiakarana ny tany fampiasana ireo fomba fandrindrana ny fiainam-pianakaviana ho 10 isanjato amin'ny malagasy no tanjona ary anatrarana izay fiatsarana ara-toekarena izay raiky ity fanadihadiana izay entiny rindra tahiry sy kasambola manana amintsika ity. Ny révolution contraceptive sy ny dividende démographique io no isan'ny ompanany fivoriam-be mikasika ny fandrindrana ny fiainam-pianakaviana teto Anosy. Fomba izay anatrarana ny tanjona voafaritra ao anatin'ny fandraisana andraikitra nataon'i Madagasikara dia ny PF 2020. Tafiditra ao anatin'izany ny fampiakarana ny tany fampiasana ireo karazana fanabeazanaizana sy ny fanatsarana ny tolotra omen'ireo ivitoerana na toeram-pitsaboana ahitana ny fomba fandrindrana ny fiainam-pianakaviana. Fivoaran-dehibe izay hoentina ao anatin'ny fandrindram-piterana, ampiakarana aingana amin'ny fandrindram-piterana dia ahafana manambatra izay lasa mitoy ho azy zay any amin'ny fiakaran'ny arikarena vaobe na ny arikarena vaobe an'ny vahoaka zany na ny an'ny firenena. Dia raha 10 isanjato ny anjehantsika mbola tsy tonga loatra ao anatin'izay révolution contraceptive zay tsika satria 580 na 570 isanjato ano any zay vao tena henotsika zany hoe zay fa mety amin'ny ekonomia antsika malagasy ny lay fandrindrana ny fiainam-pianakaviana. Afaka herinandro vitsivitsy dia iroso avy hatrany amin'ny dingana manaraka indray ireo mpandranjara rehetra tamin'ity fivoriam-be ity. Dia afaka tapabolana mamerina indray ireo ataontsika hoe trafitrasa vaovao entina mamakivaky ny telotaona manaraka dia ny ahatongavana hatrany amin'izay 20 izay dia ao anatin'izay zany dia isy ny fandrafetana ny titibola iarahana amin'ireo mpiara-miombonantoka vonona daholo ny mpiara-miombonantoka sy ny ministera amin'ny fahasalamana. Ampiarana orin'izay ny fomba fiasa vaovao dia ny fanantonana ireo toerana lavitra indrindra any an-tanana ny malagasy rehetra mikasika ny fanabeazanaizana. Nanomboka ny talatalasa toy ity fivoriam-be nasionaly momba ny fandrindrana ny fiainam-pianakaviana ity izay nahitana ireo mpiara-miombonantoka iraisam-pirenena momba ny fahasalamana, ireo mpiantsehatra momba ny fandrindrana ny fiainam-pianakaviana manerana Anosy izay nahatratra 10 sy 300. Fambola amin'izay sehatra sosialy izay hatrany dia mitohy hatrany ny asa sosialy izay ataon'ny vadin'ny filoham-pirenena voangira Rajaonarimampianina. Tamin'ity androany ity tokoa dia fikambanana miisa 3 no nisitraka izay fanampiana avy amin'ny vadin'ny filoham-pirenena izay. Isan'izany moa ny mpanara-maso akaiky ny lafin'ny fahasalamana eny anivon'ny sirana mpiara-manidiny vato arahantsika ary ny fanadihadiana izay nataon'ny Miora Miarinjatofy sy Zo Randriatsalama. Isan'ny olana mbola tsedreny ireo mpanara-maso akaiky ny lafin'ny fahasalaman'ireo mpandeha sy ny voatonga eny anivon'ny sirana mpiara-manidina Ivato na ny service de vigilance santé frontière Ivato ny tsy fampina fitaovana entina mitatitra ireo vokatra voarain'izy ireo any amin'ireo firenenkafa na ivitoerana tokony ampitaina izany antony nangatahan'izy ireo ny fanampiana fampitaovana tamin'ny vadin'ny voangy Rajaonarimampianina. Ny voalohany varavarana idirana eto Madagasikara zany amin'ny resaka fahasalamana dia tsy maintsy zay zany mampandre ny firenena mikasika ny aretina na valana aretina avy any ivelany na ny ato anatiny mampilaza an'izay eto amin'ny firenena hoe misy an'izao zavatra zao dia izay ny antony ilaina fitaovana. Raha fitaovana am-pelatana manko tena tsy ampy mihitsy raha ny tena izy fa santionany ampiasaina ihany zao azo taty izao dia isorana ny vadin'ny filoham-pirenena manome an'izay fitaovana izay. Mipaka amin'ny lafiny rehetra ihany koa moa ny fanampiana hoentin'ny vadin'ny filoha toy ny nanomezan'ny vola amin'ny tena 10 tapitrisa ariary ho fampitaovana ny akany eo anivon'ny katedraly Andohalo. Ny fampitaovana ny tlano vaovao ao amin'ny ekara katedraly Andohalo atao alina fitadiavam-bola izay nataonay moa dia misy ny tsy fahampiana dia ny tadiavana ireo malala-tanana dia izay no nahatonga an'izao. Ankoatra ireo ho fanalana ny fahasahiranan'ireo anivon'ny FGKM isotro fitiavana dia nanolotra vary 10 gony ho an'ireo sahirana eo anivon'ny fiangonana ihany koa ny vadin'ny filoham-pirenena androany tamin'ny alalan'ireo solitena sy mpiara-miasa aminy.
fa eo amin'ny vaovaony akabeany kosa dia nisy nikorontana tetsy Analakely io torakandro io tokony ho tamin'ny efatrora sasany tolakandro teo eo dia nisy nitorabato tokoa ireo mpandamina tsena teo Analakely polisy munisipaly telo araka izany no naratra araka ny fanazavana azy dia mpivarotra teny an-toerana no nitorabato azy ireo voasambotra teo ampitorahana vato moa ny roa lahy tamin'ireo mpivarotra izay voalaza fa tompon'antoka tamin'izao herisetra izao natolotra avy hatrany commissariat central de police eny Tsaralalàna izay isahana ny fampitorana azy ireo izy roa lahy izay voasambotra manoloana io trango io nampitandrina ireo mpivarotra tsy manara-dalàna ny teo anivon'ny commune fa isy ny fandraisana fepetra entitra ary nanambara izy ireo fa tsy emotra amin'ny asa fandaminana ny tsena fa amin'izay resaka tsena izay hatrany ary dia tsikaritra tokoa fa niakatra ho arivo ariary ny haban-tsena nahitana fiakarany 500 ariary tokoa ny haban-tsena izay ilaina amin'ireo mpivarotra eto Andrenivohitra nanomboka andro vitsilasy izay noho ny fiakarany vidim-piainana no mahatonga izany raha ny fanazavan'ny tompona andraikitra teo anivon'ny fiadidiana ny tanàna Antananarivo izay nitafa tamin'ny mpiaridina Razafindriamanana sy Stefan Rakotomalala. Ny alarobia, alakamisy ary ny zoma dia miakatra arivo ariary ny haban-tsena raha ho an'ny eto Andrenivohitra. Mijanona ho 500 kosa izany ny alatsinainy, talata ary sabotsy. Elange ny tike ny 500 dia normal kosa aloha raha hoe iakatra arivo ariary ny tike. Raha hoentina mpandrosoana ny tena tena mahafinaritra izany. Satria miakatra izany ilaina fa tsy hoe fitondrana midina izany fa mba mifikarana izany tena ilaina. Masay ihany mba ahavitany izao tsena izao hoe mba lasa tsena mendrika eny na dia amin'ny alalan'ny trano vy fotsiny. Samy manana ny heviny tsirairay manoloana io fiakaran'ny haban-tsena io. Ho an'ity mpivarotra iray ity izao, raha efa ela izy no nivarotra dia matsapa anisan'ireo tsy mahazo tombony amin'ny fampiakarana izany. Ho anay aloha ilay izy ny tsena meratsy ny tsena nefa ny tike lasa ny depansa lasa miakatra dia misy fiantraikany be eo aminay izany ilay izy aloha. Satria ny tsena raha malala hoe ny tsena mety mety nefa ny depansa miakatra dia tsena. Raha tsy aivina, efa niatra nanomboka iray volana teo izany. Araka ny fanazavana izay nomeniny avy ao amin'ny commune Antananarivo Renivohitra dia ny fiakaran'ny vidim-piainana eto Andrenivohitra no antony nampiakarana io haban-tsena io. Fa hanoizatsika izay vaovao izay dia miteraka olana amin'ireo fiarahamonim-pirenena sy ny sehatra tsy miankina sasany ny loha hevitra hodinihana mandritra ny fiaonambe nasionaly ataon'izy ireo ny fa 4 ny volana septambra izao ny vodivorona ankoatra ny fandinihana ny tokony hanairana ny fanjakana amin'ny fametrahana ny CES finan-kevitra ratokarenina sy sosialy dia anisan'ny nangatan'ireo fiarahamonim-pirenena sasany ny hiresana ny momba ny nouvelle ville de Limamo izany hoe ny fananganana tanàna vaovao any amin'ny faritra Arivon'ny Mamo sy ny fiantohana ny fahasalaman'ireo tantsaha misy anefa ireo izay mitsipaka izany raha ny fanazavana nomen'ny mpandrindra ny Fivorimbe Andretsetoaina Arivo. Misy société civile, misy secteur privé zay manakana hoe tsy resahana zany dia atao anatiny le izy misy apahana zany hoe tsy resahana zany dia mametsaka fanontaniana zay hoe rehefa tsy resahana le izy dia zay kosa tsy afaka iroso koa satria zay tsy mpanao politika ka hiady seza fa zay acteur de développement dia zay ho fampandrosoana ny firenena ny tediavinay fatsatra eto amin'ity firenena ity ka inony le action avy hatrany ho any amin'ny vahoaka. Eo amin'ny vaovao iraisam-pirenena kosa indray dia anarivon'ireo frantsay tsy mankasitraka ny fanovana ny lalàna mifeny asa ao an-toerana nanatanteraka vidinana an-dalambe araka izany ireo mpiasa sy sindika sasany izay nitarika ny fitokonana na irivaika ny fifandonana izy teo amin'ireo mpitandro ny filaminana sy ireo mpanao fihetsiketsehana araka ity fanadihadiana manaraka ity. Roa ambin'ny no voasambotra ny mpitandro ny filaminana nandritra ny fihetsiketsehana an-dalambe nataon'ireo mpiasa nanerana ny Frantsa. Nitarika izao fitokonana izao ny solotena avy eo amin'ny sindika misana ny asa isan-karazany toy ny CGT sy ny FAO.
tsy eken'izy ireo ny fametrahana lalàna vaovao ny feny asa nomena anarana hoe Elkmori navoaka tamin'ny 9 aogositra lasa teo rehefa nankatoavy amin'ny fitsarana momba ny lalam-pandrirana ny fampiarana azy. Anisan'ny ampahandady soratra ao anatin'ity lalàna ity ny fampitomboana ny ora iasana ho lasa adiny 12 raha toa ka adiny 10 amin'izao. Eo ihany koa ny fitombon'ny ora iasana ao anatin'ny herinandro iray ho lasa 80 ora raha toa ka 770 ora izany. Tao Paris province no tena hita taratra ny fifandonana teo amin'ny mpitandro ny filaminana sy ireo mpanao fihetsiketsihana raha toa ka tanàna Maherin'izato tao Frantsa no nahitana izany fitakiana ny fanafoanana lalàn'ny asa izany. Nampiasa bomba mandaja-dranomaso sy grenady ireto polisy ireto hampemorana ireo mpanao fihetsiketsihana. Nisy ny fandoroana fitoeram-pako sy godiarana eran'ny lalana ary nampiasain'ireo mpitokana hatramin'ny molotov. Mpanao fihetsiketsihana mahery ny folo naratra vokatra izany ary mpitandro ny filaminana 5 ihany koa. Araka ny isan'ny omen'ireo sindika miady amin'ity lalàna Elkmori ity 7 alina sy ray hetsy nisan'ireo mpitokana kanefa ny mpitandro ny filaminana nilaza fa 7 arivo sy 7 alina fotsiny izy ireo. dia izay koa no masaka azona tolotra ary mamarina ny tapany voalohany amin'ny ity takariva ity anaraka dokam-barotra dia miverina ao anatin'ny tapany faharoa Jerry Edouard sy ny vahiny miaraka amin'ireo zanam-pandarana maro samihafa. Ny tenako mametraka ny veloma amintsika rehetra ho amin'ny manaraka indray. Sokatra ny rideau be ary dia efa verina fa verina eto amin'ireo JT sika miaraka vahitsika ihany koa miarabanao monsieur Loyal. Dia miarabantsika mpijery rehetra zany monsieur Loyal moa ditreto ity zay ny tenanay anisan'ny manao an'izay asana monsieur Loyal zay amin'ilay hetsika hoe Madame Circus sady mivahiny ao anatin'ny fandaharana le JT hita ihany reny vaovao rehetrarehetra reny fa dia masolavitra mifadika foana atsangana mifadika. École, collège, lycée, frisquette, éducation, intelligence, succès, expression française. Misy ny classe de 6e hatramin'ny terminale. Tsara kokoa ny paoziny, matevina sy tsara kokoa ny foniny sy ny taratasiny. Dans la vie, il y a les premiers et il y a les autres. Ny actualité antsika moa rehetra samy mijery dia samy mahakalezona foana satria afaka jerena ny eto Madagasikara, afaka jerena ny any Afrika, afaka jerena ny any Amerika, ny any Frantsa zao teo. Ny parallèle tsy maintsy atao foana ao anatin'ny fifampitaizana ara-politika sy ara-piarahamonina dia hitantsika fa misy ny fitovizana amina fihetsiketsehana any Frantsa sy eto amin'ny resaka etsiketsika dia resaka filaminana, resaka lacrymogène, misy toute proportion gardée izy le fiteny fa ny zavatra anankiray tsara jerena nefa ny hoe Afrika, Amerika, ohatra hoe Brésil raha izy foana niongana hatramin'ny filoham-pirenena tany Brésil fa tanteraka ny lalao olympique. Zany hoe misy parallèle tsy azo ampitovizina eo nefa tsara jerena ihany hoe ao anatin'ny fandaminan-javatra tsy voatery tena manimba tanteraka rehefa te hanamboatra sy hanohy. Inona ny olana amin'ny firenena afrikanina betsaka ary Gabon vo hitantsika teo somary manimba, misy simba foana ny antsika teto misy may, misy simba makalesona ve tsika sa tsy sa cristallisena amina olona anankiray foana ny zavatra anankiray dia eritreretina an'izay foana fa ny antsika zany tsy afaka miady hevitra ny andanina sy ny ankilany moa amin'izay fa zany moa resaka ihany moa zany nandeha teo ny resaka tany Maroantsetra mampalahelo ny tanànany sahirana foana na misy fanazavana be ary satria ny olona zany ny atao hoe habo ny fandraisan'ny vahoaka malagasy amin'ny ankapobeny na zany fa mitranga mihitsy ny memidina
iketsika rehetra ka zay indrindra ny atongavan'ny seho mialan'ny mahazatra satria zay koa anisan'ny atodieto monsieur loyal zao pose zao ny monsieur loyal moa dia niraisina tamina resaka spectacle de cirque na izana izy io a misy le olona anankiray le miditra voalohany iny a izy sady manentana ny mpijery izy no manomana ny mpijery hoe ny zavatra ho hitanareo dia omany ny saina ny maso ny fo fa miala ny mahazatra raha resaka fampisehoana hira dia hira le olona dia fantatra ao fa raha ohatra ka ny tarika maleona ny tarika ambondrona jojobo no avy eo dia fantatra hoe zao zao no fitrangany fantatra ao ihany hoe misy hira sy ny sisa ny sirka zany amin'ny ankapobeny aloha na fantatra ao raha ny zavatra mety hitranga dia miaina zavatra magaga foana ianao zany dia monsieur loyal zany no fiantso an'le olona le hoe miditra voalohany ohatrohatran'izao ny poziny a dia izy no mitondra ny micro miarahaba ny olona mety ohatra dia izay moa zany anisany sady manentana ny manolotra ao anatin'le fampisehoana hoe mada circus show ny zava-dehibe ao anatin'izy io dia ohatra na manokana dia efa nanofinofen'io efa ela ary efa nisy ihany ny fampisehoana nisy sirka kely tao palais des sports tao fa mbola pahany kely fa amin'ity kosa 10 octobre le izy a dia tena spectacle de cirque iray manontolo ny fampisehoana zany hoe raha ny chapiteau ngeza be ohatra ny any amin'ny cirque any andafy dia izay no natao fa mety ny ao amin'ny palais des sports izy no andray anjara ao anatin'izy io a dia ny artiste de cirque avy any andafy misy 12 izy ny ho avy ary artiste de cirque avy eto Madagasikara efa misy maromaro izy ny fantatritsika hiara hiasa dia arindra tsara le izy a dia azotsika alefa avy hatrany moa zany ny ampahatsary tsy mihetsika kosa aloha satria nahoana reto zany zao ohatra hoe ny tovolahy izahay zany le monsieur loyal misy atao hoe Patrick Tenay no manolotra le izy miaraka amiko dia misy an'ireto magicien reto zay ireo no magicien voasafidy aloha dia mihaja sy Liva Jasmin sy mihaja reo a misy mpanao an'le hoe close up misy le mpanao hoe grand spectacle de magie misy fanomanana le izy a izy roa lahy zany manao ny resaka magie le izy moa zany hoe aseho hoe reo le izy dia misy ny mpanao cirque avy any ivelany zay ampahany fotsiny ity zany hoe sary tsy ataontsika sary mihetsika le izy koa aloha mba hahisiny surprise mba hisiny anina fa tsapantsika am'izao zany hoe inona le zavatra mitranga dia linytsika am'izay mangany amin'ny palais le izy aloha zany dia zavatra ohatra zao hoe indray mandeha le izy spectacle ray satry moa araka ny fanerenay mpanakanto hoe imbetsaka antao no spectacle fa noho ny fifanarahana sy noho tsy mahaela be janonany reto sy ny resaka tetibola dia indray mandeha le izy ka tsy indroa mandray mbavady le mpisambotra valala reny zany misy zany zao ny mpanao équilibriste funambule dia itony zany le mpanao an'le eny ambony eny le trapéziste dia le teo aloha teo zany zao le plalojiro dia mbola misy any ty zao azoazonao tseny ino ty ataony ty le teo zao mandeha amin'ny zao le mianka eny ambony eny mandeha eny ambony eny izy milamba ny mijery en'izany zany dia ny fianakaviana rehetra matetika rehefa resaka hoe cirque dia mieritreritra tsika zany any ankizy no entina mijery en'izany ny olon-dehibe satria ny culture tsika zany tsika tsy manana culture loatra hoe misy cirque tsiny aty Patrick Tenay izy dia efa avanana sy manantraikefa amin'ny fanolorana zavatra ohatra ny tony ohatra anazy zany efa nanolotra fampisehoana ihany fa amin'ity ndray mitoraka ity zany dia nanolotra cirque dia ny mpianakavo manomboka any amin'ny kely indrindra ka hatrany amin'ny lehibe indrindra no asaina mba hiaina zavatra satria ny anisan'ny zavatra ny teneniko mihitsy momba ny resaka seho hoe ny cinéma ny théâtre ny spectacle d'humour ny spectacle de cirque dia fa dia ny hira gasy fantatritsika fa tokony hojerena miaraka na mitambatra amina spectacle na hira ahafahantsika mahazo kolotsaina tsara ahafahantsika mahazo fialam-boly feno ka dia zay le fotoana moa zany fa mbola rehefa aveo mbola iresadresaka an'izany ihany dia ny any ambadika azavaina sy hoe ahoana ny manomana professionnellement spectacle ohatran'izany mahafinaritra resantsika misimisy ihany zay a mandritra ny mandrapatonga ny fotoana izay natanterahana ity hetsika ity a na androany ary zany fa hanohizantsika ny fotoana kosa dia ny ho ianao Corès, la qualité et marque européenne en fourniture de bureaux et scolaires. Andro iraisam-pirenena ho fiarovana ny couche d'ozone ny androany araka izany dia nantanina ny ireo olona sendranay teny ny fahalalana izy ireo an'izay hoe couche d'ozone izay ndao ary fantatrao ve hoe ino zany couche d'ozone zany
costozone le eo ambony ery amin'ny avakavaka manelanelana amin'ny masoandro sy ny tany. Ina mety hoe asan'izany? Manamaivana ny taratry ny masoandro amin'ny rayon solaire zany mankaty manakana tsy any. Tena tsy fantatro zany a. Costozone tsy fanaronana ny tany, fiotsahan'ny tany. Zay ny fahalalako azy. Fiotsanan'ny tany dia fanaronana tany. Ohatra hoe misy tany miotsaka na lanitra misy fanakonana. Zay ny fahafantarako azy. Costozone zany ny fahafantarana azy dia miaro ny tany mba tsy hisy ny rayon ultraviolet amin'ny masoandro. Dia io miaro ny tara-masoandro fa raha tsisy an'io tonga dia voan'ny maladie de la peau tsy haiko ilay ifantsonana azy iny. Costozone ohatran'ny hoe couche protéger an'le tany zany, le terre. Ilay izy aloha resaka géographique fa tsy fantako ny tena hoe inona ny tena makasikasika anazy fa zay fotsiny afantarako anazy resaka géographie ilay izy. Costozone tsy mbola fantako zany. Tsy couche fantako zaho a dia le amin'ny zazakely reny. Ohatran'ireny couche pataponche ny tariny reny. Tena zavatra mbola vaovao amiko izay. Costozone aloha dia eo ambony io zany manify zany ilay izy zao izao fotoana izao. Zay izy manify dia miteraka aretina, hafanana. Tsy mety tokoa zany ilay climatique eto amin'ny tany zany. Costozone eny amin'ny habakabaka. Ina mety hoe asany? Ny asany miaro ny tontolo iainana. Tena tsy fantatray za. Ny costozone dia elanelana amin'ny tany sy ny masoandro mba tsy afana loatra tsy paika aty amin'ny ny olombelona na aty amin'ny zavamananaina aty ambony tany ny afana amin'ny masoandro. Fahafantarako ny costozone dia resaka ohatran'ny resaka ny fitosaka ny masoandro be loatra. Dia ny ankoatran'izay mety hoe lany izy io dia mandoro be miakatra ny hafanana. Couche anankiray zany karazana socle anankiray miaro ny ultraviolet tsy ho lasa tehan-tany satria fidian'ny fisian'ny ultraviolet mahatonga cancer amin'ny olombelona. Ka izy io fa misimba tsikelikely vokatry ny fahasimban'ny tontolo iainana amin'izao fotoana izao. Costozone zao resaka fampiasana resaka simika amin'ny fampiasana an'ilay produit simika zany dia manimba an'ilay costozone dia lasa mivavatra amin'ny toetrandro. Tsy fanta zany costozone zany a. Tena tsy haiko zany madama azafady. Couche zazakely couche. Zany couche zany. Costozone couche-na gaz any amin'ny atmosphère mifiltre ny rayon ultraviolet alefan'ny masoandro mba tsy hampirehatra ny zavatra eto ambony tany dia O3 ny formuleny. Mahay. Dia tsy manazava tsony sika fa mety efa zay ngamba. Zao mahafinaritra koa fa tsy maintsy mba mahita anankiroa ihany. Zany andriandro ozone France fa tsisy fa ny couche kosa aloha dia nisy couche zazakely aloha nisy. Iny mahafinaritra amin'iny io ianao io. Hoy ianao. Mitroka araka ilay izy dia zay fanazavana faran'izay moa zany tena marina hoe ny anaty atmosphère no misy ny ozone couche faharoa moa zany ary dia O3 zay formule izay moa zany ary dia mitroka sy atao dia atao hoe mifiltre misivana taratry ny masoandro mba tsy hipaka enjana loatra na koa hoe mahahery loatra eto ambony tany na ho an'ny hoditra na ho an'ny zavamananaina eto ambony tany ny ozone mila tsinjovina mila kolokoloina satria misy ny sasany amin'izy io dia efa somary vokatra ilay atao hoe fa pollution ilay hoe faloton'ny rivotra iainana zany ie dia miteraka an'ilay atao hoe effet de serre ary iny effet de serre iny no manimba ilay couche d'ozone avy eo ary dia hiditra ireo taratry ny masoandro izay atahorantsika. Izay fanazavana couche koa nge mitroka. Troka tsara ny amandona. Troka tsara koa ny amandona. Mba tsy isin'ilay pollution. Ny amandona. Ie. Anoitsy fandarantsika vaovao Minute Sport.
Araka izany dia ny vaovao fanatanjahantena no rahantsika ary dia araka ny efa atotranareo dia ijerisika ny atao hoe trail de l'île rouge fotoana iray izay niditra amin'ny andiany fahatelo ny 20 ka hatramin'ny 27 ny volana septambra ho avy izao izay hoe trail de l'île rouge izay ilay azakazaka sady fizahantany any amin'ny faritra atsimon'ny nosy na dia tsy miova azy firy aza ny andeha atao hoe araviran-dalana sy ny lalana izay ho aleha dia ity antsika ity no anisan'ny toanany telma ary mitatitra izany Andrarain'Andriamasy sy misy Razafijatovo. Totaly 920 kilometatra eo ny alaviran-dalana amin'ity andiany fahatelo ny trail de l'île rouge izay atao ny 20 ka hatramin'ny 27 septambra ho avy izao ity. Amin'ny ankapobeny dia tsy niova firy ireo lalana sy tanàna ary vakoka sy toera-manatantara ho lalovan'ny fifaninanana. Une étape à Betaf, proche de Antsirabe, en boucle. C'est l'étape de préparation un petit peu à la découverte. On va passer dans les villages, dans les rizières. On ne va pas faire trop de dénivelé. On va faire 18 km avec, pour les techniciens, 300 mètres de dénivelé positif, c'est-à-dire un peu de bosse, juste pour dégourdir les jambes. Ensuite, on va l'après-midi se transférer du côté de Ambouste pour faire 2 étapes dans le pays Afmanir. On va partir d'un campement, peut-être vous connaissez, d'un écologe sous le soleil de Mada. On va faire une étape aller jusqu'au village Sakaïb en passant par Antouetch, Sakaïb, 29 km dans le pays Afmanir. Et là, ensuite, une journée de transfert pour aller dans Landringe, dans le parc national de Landringe. Là, il y a 3 étapes. Na izany aza dia mananjony safidy zay dingana ataony amin'ireo dingana enina andrafitra ity trail de l'île rouge ity ireo mpifanina tsirairay avy. Ils sont au choix, ça veut dire qu'il y a ceux qui veulent participer sur toutes les étapes, et là il y a un classement par étape, un classement général. S'il y en a qui veulent participer à 1, 2 ou 3 étapes, libre à eux. Ils seront classés sur cette étape-là, mais ils ne participeront pas au classement général. Ça, c'est pour favoriser la participation des locaux. Ceux d'Antsirabe, par exemple, et on a un exemple comme ça, et Pauline va faire l'étape de Betaf. Ceux de Landringe, je crois qu'il y a une personne de chez Gilles qui va faire les 3 étapes de Landringe. Hatramin'izao dia malagasy roa kalaza iampy vahiny avy any La Frantsa sy La Réunion iampy ireo vazaha efa monina eto Madagasikara no efa nisoratra anarana andray ny fiangana ao Antsirabe ka hifaninana amin'ireo dingana enina ireo. Tsara. Reno no aporosihana ihany satria ny sary sy ny eritreritra matetika misy ny top, misy ny trail iny, misy amin'ny heritaona zao misy namana mpikarakara no le hoe 24 heures. Dia ohatrany misy endrika foana hoe ny vahiny foana no manao le izy fa ny tena aporosihana antsika na organisme na société na ohatrany ndao anao tsika le izy mantsy zay mpikarakara Madaredy taloha tsy ny Javelbera fa le Madaredy le sport dia tena ohatrany vahiny foana ny tena ohatrany hoe manao an'le izy fa tsika ohatrany hoe tsy mahay na ohatrany ilaina le manao an'le izy tsika afaka mikarakara antsika tokoa. Tsy diso anjara amin'izay fankalazana ny andro iraisam-pirenena amin'ny fanatanjahantena izay isika eto Madagasikara satria dia hikarakara ny hetsika eny anivon'ny université ireo fédération misahana izany andro Andriamasy misy Razafijatovo ohatrany. Ny tapakandro rivan'ny talata 20 septambra ho avy izao ihany no natokany fédération fanatanjahantena anivon'ny université sy ny sampandrarano firenena mikambana ho an'ny fampianarana sy ny siansa ary ny kolontsaina na ny UNESCO ankalazany ity andro iraisam-pirenena voalohany ho an'ny fanatanjahantena eny anivon'ny université ity eto amintsika. Misy match de gala mixte izay andraisan'ny mpiara-miombonantoka rehetrarehetra anjara. Misy ihany koa ny match de basketball izay ahitana ireo faculté aty amin'ny Anjerimanontolo na ny privé na ny public zany dia hitantsika ao. Misy ihany koa ny fampisehoana izay ho ataon'ny handi basket satria dia anisan'ny voasoratra manokana zany ao anatin'izay fenitry ny UNESCO zay ny ampidirana an'ireo sembana. Dia ankoatran'izay moa dia niseho ara-kolotsaina izay mampiavaka ny faritra Rombropolo mazava loatra izay hoe ety amin'ny université no ahitana an'izany faritra Rombropolo zany raha eto Madagasikara dia ety amin'ny université angamba no sehatra ahitana ny
maro loko amin'izay hoe fiaviana zay. Raha tsy hevina dia notapahana tamin'ny fivorimben'ny UNESCO tany Genève tamin'ny taondasa ny anokanana ny datin'ny 20 septambra isan-taona ho andro iraisam-pirenena ho an'ny fanatanjahantena eny amin'ny université. Isany nanapaka izany isika ka manaraka izany miaraka amin'ny masovoan'ny UNESCO eto Madagasikara. Nankalazaina voalohany ny andro iraisam-pirenena amin'ny sport universitaire zany université amin'ny titonity dia ny 20 ny septambra ho avy izao ny atao. Le izy fotsiny notapahany UNESCO tamin'ny taona lasa zany izy io satria ny antony dia izy ny UNESCO dia mamohy tanteraka ny tanora olombanina olom-pirenena eo amin'ny firenena iray. Ankoatra ireo mpianatra avy eto amin'ny université n'Antananarivo dia tonga solotena ihany koa ireo université 10 hafa manerana ny nosy miampy ireo sampany université n'Antananarivo 2 any Tasy sy Antsirabe. Tsy ho diso anjara ihany koa ireo université tsy miankina eto an-drenivohitra sy manodidina. Tsara ihany koa. Andeha anaraka misy fanamariana? Raha mikasika ny resaka sport tsy inona anisan'ny zavatra mahafinaritra foana satria tokony anisan'ny zavatra anankitelo ataon'ny olona farafahakeliny zany ny miasa dia miala voly ny sport sady afaka miala voly manao sport mifangaro dia misy moa tsy manao mihitsy fa mba miezaka. Tia jerentsika manaraka ity indray dia mety mifanaraka amin'izay ihany insolite. Lehilahy iray manana handeha atao hoe mety kilema ve sa mety hoe efa lasa tsarambika ihany koa hoe kanefa nisika no andeha tsara izany tsisy resaka be firy ny tanany no ndeha iompana ny masitsika indrindra. Izy no Baplo Pashi, lehilahy 20 taona avy ao Allahabad ao Inde. Tsy tomombana ny vatany satria ny tanany havanana fotsiny no milanja 20 kilao. Voan'ny aretina antsoina hoe gigantisme izy, aretina iray mampitombo ny sela be loatra ao amin'ny vatan'ny olombelona. Ny tanany Baplo havanana ihany anefa no voan'izany gigantisme izany ary mbola kely izy dia efa nanomboka nitombo io tanany io. Betsaka ireo olana sedrainy noho ny vesatry ny tanany. Mijaly be i Baplo rehefa misasa, tsy maintsy maka aina 10 minitra ihany koa izy rehefa avy mandeha tongotra 10 minitra. Maro ireo mpiara-monina taminy tao Allahabad no tsy tia azy ka voatery nifindra tao Mumbai izy. Nitovy ny tao Allahabad ihany anefa nifandraisan'ny olona azy. Tsy anasa koa ny lehilahy ary raha sendra miditra ao anatin'ny trano fivarotana izy, roasiny ireo mpivarotra evoaka ny tranony. Ny fandidinana ny chirurgie esthétique no an'ny vahaolana ahafahany miala amin'ny tanana milanja 20 kilao io. Tsy manana ny enti-manana amin'izany anefa i Baplo ka ny sertifika azony tany amin'ny fanjakana izay manampy azy amin'ny fivelomana no amin'ny fampionona ny tenany. Ilay izy zany zavatra mampalahelo ihany. Mampalahelo satria tsy dia hoe fanatanjahantena ilay izy fa aretina mavesatra. Aretina mavesatra ihany. Dia anaraka vaovao kolotsaina indray arsika. So ihany fa dia ny tanany tokoa no nisan'izay moa zany hip hop old school izay no jerevantsika satria dia efa ho avy atsoatsy hiverina atsoatsy indray ny andrarezin'ireo rap hiakatsehatra indray ny eo amin'ny tontolon'izay hip hop izay avy hatrany dia nitafatafa tamin'izy ireo rindra tahiry sika sambola manana. Ireo nafantatra ihany no mbola mahafantatra ankehitriny sy afaka manamafy fa tsy maty natotany ela akory ny rap tamin'ny endry maharapy azy dia ny foto-kevitra nitondrana izany hatramin'ny voalohany teo hatrany ireo nitondra ny aintsoaintso teto amintsika ny andraikitra sy ny fibosesiky ny rivotra hafa atao anatin'ny tontolon'ny mozika no mety io tsy dia nahenona na nahitana azy ireo. Ka ireo bandy antitra ireo lehibe ireo sady miasa ireo zany no misy adidy maro isan-karazany mbola tia rap dia mbola nanao rap foana fa le moyen zany tsy ampelatana. Ny bandy ireo taloha mamorona dia mamoaka zavatra dia manatitra azy tonga dia mandeha fo tsy misy inona fa dia ozy fotsiny ny hainao manjery hoe milaiza vazo zany. Ankehitriny nanao vazo tsara be ireo bandy ireo tsisy clip dia efa taraika aloha iny dika anao vazo milay be ireo bandy ireo fa tsy ampy pif efa taraika koa aloha izay dika.
Omarika izay mbola fijoroan'izay indrindra no antom-pisiany fampisehoana aintsoaintso old school atao amin'ny 24 volana septambra izao ao Antsahamanitra. Ho hita avokoa ireo andrareziny rapigasy nampiaingy ity gadona ity tany amin'ny taona 70 tany ho any. Ity zavatra ity ilay karazana alarma kely hoe ity le izy. Tsy midika mihitsy zany hoe tsy ry le izy zay zany tsy mielana zany zavatra hoe tsy ry le izy fa ataonay fotsiny hoe tiany anay tiany efa nataonay hatramin'izay dia io no fantatray ary io mbola tsy diso mihitsy kosa aloha izany ary. Mazava loatra ho hita avokoa ny solotenandreo tarika nalaza tamin'izany toy ny avy ao amin'ny Tangala, Ixcou, Valmena Maso, Diocèse, Bogota, Makou, Carnaz, Samantaskaya, Label Toxique sy ny maro hafa. Aritra adiny 5 niseho iarahan'izy ireo anatin'ny aintsoaintso old school etsika izay karakarain'ny Activecom sy ny Wake Up. Amaraparana fotoantsika amaraparana ny fotoana ary dia iverenana kely ny resaka natao tany am-boalohany teo satria voalohany iseraserana momba ny Mada Circus Show zao ny Media Consulting moa zay mpiara-miasa amin'ny Dreamina no mikarakara ny show io zareo zay efa fantatra fa mpitondra artiste vahiny manao fampisehoana eto amintsika eto ary anisan'ny andray anjara ny artiste malagasy avy eo amin'ny aléa des possibles zay efa manana ohatra sekoly mihitsy zareo dia rehefa ao anatiny eo izy zany mahay an'ilay zavatra rehetra le ataon'ny mpanao cirque dia zareo ny anisan'ny mandray anjara goavany ko ao anatin'ilay izy akoatran'izay tsoro resahana fa zavatra mba ao anatin'ny resaka surprise zaho zao ohatra dia mitondra ny tono zao ohatra za koa moa zany mandray anjara dia mba mibosy be anytono zavatra tono dia zany le atao hoe assiette chinoise zany hoe ny assiette chinoise moa zany eny raha tazantsika ohatra zao tokoa izy dia ohatra ny volana ohatra ny misy eclipse amin'izao dia mba samby mitaditaditsika dia masamby mijery tsy misy rahona fa ohatra ny misy eclipse ny eclipse volana tsy hoe tsy hita izy fa mivadika mitovitovy amin'ity ny lokony fa ity ny assiette chinoise ity ny kakazo anaovana azy izy ity zany dia tsy vitavita foana ity fampandizina ambonin'ity hazo ity ilay vilia zay mila afaka asiana vary sy laoka koa ty raha jere alefantsika izy ary ezaka mafy ezaka mafy mila bosina be ty mila manampy anao tany lasa tokoa lasa tokoa izy mahazo mitazona ianao azona moramora zay izy aloha any amintsika mijery aloha zany dia tsy hitantsika fa mety nafata rehefa mijery raha tsy mahera vao mahay koa izy dia afaka atao an'izao mihitsy show mihitsy dia sady mandeha ny équilibre no mandeha fanomezana zay mahafinaritra zany rehetra zany efa nresahana teo fa dia misy ohatrany magie mitranga koa ao dia mankalaza ny fotoana mbola iresahana an'ilay izy za koa zany na nipoziko zao raha dia misy mieritreritra hoe Johnny ve sa magie dia ataontsika ny magie ary amin'ny fiafaran'ny logique sady anao velomanareo tsika veloma rapitso fotoana tsika veloma disparaissez hop ianao no misafidy tompoko lalao ao anatin'ny Premier League any Angleterre Hull City ifandona amin'ny Arsenal tsy dia mifanalavitra ireo ekipa ireo raha hiteny aminao hoe ny ray laharana fahaenina i Arsenal io ny anankiray laharana fahafito Hull City miady mibaolina eto zany na dia manafika ara ny Arsenal dia tsaratsara ny kotiny ho hitantsika eo ny toy any rapitso fa za aloha zany dia Hull City ny ano alaiko ho hitantsika eo zany amin'le Paris ho teneninanao rehefa avy eo Paris Sport ianao no misafidy lalao anankiray any Frantsa indray ao anatin'ny Ligue 1 Monaco ifandona amin'ny Rennes Monaco no favori mazava ho azy raha mijery ny kotitsika fa i Monaco no laharana voalohany amin'izao tompoko amin'ny Ligue 1 any France
rainina koa azo atao hoe tsy mahasosotra ihany satria eo amin'ny fahenina eo izy baolina miady ty za aloha zany ozy aho hoe miady amin'ny baolina mety matitsany olona ny any eritreretako an'io. Paris Sport, ianao no misafidy. Ao anatin'ny La Liga zany any Espagne zany mpijery ajaina Las Palmas ifandona amin'ny Malaga. Raha mijery ny kotiny dia tsy dia mifakaizy reto ekipa reto samy tsy mifanalavitra fa raha resahana kosa hoe i Malaga tompo dia any amin'ny laharana fahenina amby folo izy amin'izao tsika miresaka izao vao baolina 3 mivita. Las Palmas kosa dia laharana faefatra. Reo le match anankitelo aseho anao androany. Paris Sport, ianao no misafidy. Azonao atao na ilalao 500 ariary ianao na 10 ariary oatra na zay tianao e. Paris Sport, ianao no misafidy. Zay ary tompoko fa dia rapitsondray. Paris Sport, ianao no misafidy. Envolez-vous avec Madagascar Airways dans le JT. Madagascar Airways, votre nouvelle référence en voyage. Telma, safidiko numéro 1 malagasy nanotra ho anao teo. Tsara le stylo tsara ny paoziny ary misy karazany maro. Lexi, vao mandray ianao dia tia. Beautiful Coiffure Esthétique Amboujara sera ravi de vous accueillir et de sublimer votre beauté. Shell Super Extra, miaraka aminao ato amin'ny Le JT. Shell Super Extra, lay solika mitondra anao lavitra kokoa. Bijouterie Santian, mividy volamena, manolotra anao ny Le JT. Mitsakitsako Chin miaraka amin'ny Le JT. Le centre commercial Sandach Amboujarabe, c'est la bonne adresse pour faire plaisir à toute la famille. Suivez le JT avec le nouveau format push de Tampico. Le groupe immédiat Tchadana Passanmal vous propose 2 volets de formation, la formation professionnelle qualifiante, la formation universitaire. Le groupe immédiat Tchadana Passanmal vous en présentez